Nasipanavaozana ny hôpital sy ny commune misitraka rano fisotro madio sy lalana ihany koa ny ponina ao amin'ny commune Ambanivohitra Amboditombo faharoa. Famatsiam-bola ny fitondram-panjakana malagasy tamin'ny alalan'ny CLD sy FDL sy ny tetikasa madinika avy amin'ny ministra Piahany faritra Amorimani, ny profesora Rasozana Nera-Marie Monika ary ny commune no nahavitana ireo fotodrafitrasa fototra ireo izay notokanana ny zoma lasa teo. Satria tokoa manko ny havatra fitany amin'ireo velon-tanàna ireo rehefa misy ny vola izay lohan'ny vahoaka dia tokony hisy ihany koa ny taverina ndraikitra ho any amin'ireny vahoaka ireny ho mariky ny fangaraharana tao ka dia sorina ianao andriamatoa dia tanàna. Tombotsoan'ny vahoaka ny fotodrafitrasa tahaka izao hoy ny ben'ny tanàna. Nandritra ny fitokanana ity fotodrafitrasa teto amin'ny commune Amboditombo faharoa ity moa dia nanolotra fitaovana ampiasaina ao amin'ny efitrano malalaky commune ny fondation Teratsoarana sy finday ho an'ny sefokotany rehetra amin'ny faritra Mahadiala iny mba hifanomezan-tanana amin'ny fampandrenan'ny fahalemana. Ireo ben'ny tanàna sy ny président fokotany ato Mahadiala moa dia mifanerasera aminay efa elaela ka misy ny fangatahana dia izay tratry ny herinay zany aloha dia atao ohatra fotsiny zao fa tsy tia teny aho eto amin'ity Amboditombo detu dia tsy lambahoany amandrivo no saraina teto balafomanga tamin'ny 26 mbola ho avy ny table banc sy ny seza izay atao amin'io commune vaovao mbola sisy fitaovana io ny telefôna ho an'ny président fokotany dia mbola ho avy io. Hitohy amin'ny commune rehetra ato amin'ny district Ambositra moa izao asa sosialy ataony izao ho fifanomezan-tanana amin'ny fampandrosoana.